na marina moa raha te hisoratra anaranao anatin'ny listim-pifidianana. Voalohany aloha mila manana kara-panondro ianao. Raha mbola tsy manana dia mila mandeha manamboatra ny amin'ny birao-mpanjakana fanamboarana kara-panondro. Avy eo ianao makany amin'ny birao-pokotany satria any manoratra ny anarana sy mombamombanao anaty listim-pifidianana. Ary manomboka ny voalohan'ny volana febroary dia mandeha any miverina ny fokotany ka jereo tsara so sanatria tsy ao akory na sanatria misy diso ny anarana. Dia aza diny koa mba manentana manodidina anao afaka manova ny tantaram-pirenena nge ny fandraisana anjara amin'ny raharaham-pifidianana Ny 2 Desambra ka hatramin'ny 1 Janoary ho avy izao no fetim-potoana fisoratana anarana ao anatin'ny listim-pifidianana. Izao anaty listim-pifidianana ary ianao